Faly miarabantsika tompolasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fandarana amin'ny tian'io ity dia manana vahiny sika tony mahazatra dia Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson izay mpahay toekarena. Faly mandreanao Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson eto anivon'ny fandarana. Manao anao tompoko faly miaraba ny malagasy rehetra mijery an'ity fandaran'ny TNTV androany arivo ty. Ianao moa dia filohan'ny FMI malagasy. Inona marina ity FMI malagasy ity ary inona no tanjony fikambanana? Ny atao FMI malagasy fikambanana araky ny teninao dia mitondra ny anarana hoe fahefa mividy izao no takininy malagasy. Rehefa namakafaka mantsy ny FMI malagasy dia resy lahatra fa ny fitotonganan'ny vola malagasy na ny sandam-bola malagasy no antony tokana irery na tonga ny fahantrana. Aka ohatra tsika amin'izany. Raha androantsika amin'ny teny zao 203 ny euro ray. Raha ohatra ahenantsika 100 isan-jatony ny euro androany arivo dia ho lasa 700 sy 900. Mifotsika raha-pitsy maraina zany ny euro ray tsy zay 203 zay tsony fa lasa 700 sy 900. Manaraka an'izay tsy misy fahotana mahafaty nataontsika. Tsy misy adisona nataon'ny malagasy fa ao anatin'izay 420 ora izay dia hiakatra avoroeny daholo ny vidin'entana satria lasa 700 sy 900 ny 1 euro. Dia ohatran'ny nizaraina roa ny fahefa-mividin'ny malagasy 20 tapitrisa ao anatin'izay 420 ora zay. Averiko indray tsy misy fahotana mahafaty nataontsika na mangalatra mitondra na tsy mangalatra na mahay mitondra na tsy mahay miakatra amin'ny vidin'entana. Toizana ny ohatra raha pitso ariva indray ahena 100 isan-jatony indray io vola malagasy io. Mifo zany tsika afaka pitso maraina lasa 64 000 francs zany ny tena marina. Miala tsiny fa ohatran'ny sahirana miteny an'ilay izy amin'ny teny gasy. Le euro zany lasa 64 000 francs. Mazava ho azy anatin'izay fianan-danja vaovao zay fa hiakatra avoroeny ndray ny vidin'entana zay efa niakatra avoroeny ny omaly. Zany hoe ao anatin'izay 100 isan-jatony ampiana 100 isan-jatony fianan'ny sandam-bola malagasy dia ohatran'ny nozaraina efatra ny vola miditra amin'ny malagasy tsiraray, ny malagasy 20 tapitrisa. Tsy misy fahotana mahafaty nataonao, tsy misy adisona nataonao, na mangalatra mpitondra na tsy mangalatra ary na mahay mpitondra na tsy mahay. Ajanonao le ohatra dia afaka manontany ny olona tsiraray, manontany anao manontany anireo mpijery hoe raha androany zaraina efatra ny fahefa-mividinao, mbola misy afaka mandony io fatranony ve? Mbola misy afaka mividiny sakafo mividiny androany ve? Diteny daholo hoe tsia raha zaraina efatra ny vola miditra amiko tsy afaka anao an'izany tsony aho. Kanefa nitady io fa ny fianan'ny sandam-bola malagasy tsy zay 100 isan-jatony notovanana 100 isan-jatony zay fotsiny fa 10,000 isan-jatony. Izay no nahatonga ny malagasy hoe 2,90 isan-jatony malagasy mahantra miaina amin'ny $2 latsaka isan'andro. Io isa io tsy avaty amiko fa ny ministry mponina nefa namoaka an'io ary zareo atao amin'ny FMI Fonds monétaire international koa angah izany efa niteny an'io. Fiatraika an'izay tsy misy ny olona tambanivohitra am'izao fotoana zao tsy manana lalam-barotra nefa malagasy 2,90 isan-jatony nona ray zay. Faharoa ny fitenitsika eto am'izao fotoana zao de hoe aza marary any tsy afaka misakafo malagasy, tsy mahazo marary fa zay marary maty. Fiatraika an'izay dia tsy misy orinasa afaka mivelatra eto Madagasikara. Kanefany raha ohatra manana fahefa-mividin'ny malagasy tsy misy trano tsy simba eto Madagasikara. Raha-pitso maraina manofitsika manana fahefa-mividy daholo tapoka ny malagasy afaka manamboatra ny simba amin'ny tranony. Tsy miteny ke raha hoe anao trano vaovao afaka manamboatra ny simba amin'ny tranony malagasy rehetra eran'ny Madagasikara. Ho ampy ve masan? Tsy ampy. Tsy ahita électricien ianao, tsy ahita plombier ianao. Reo olona nefa zao mitanin'andro matinona satria nahoana tsy manana fahefa-mividiny malagasy irepareny tranony. Aka ohatra faharoa raha afaka mihinana yaourt roa isan'andro fotsiny gasy tsiraray, boriboritsika 20 tapitrisa tsika, dia mila yaourt 40 tapitrisa isan'andro tsika.
raha atao ray volany zay ampitomboana 30 dia mila yaourta 200 sy ray tapitrisa isam-bolana na 1 milliard 200 millions pot de yaourta isam-bolana na tiako folo raha tsy mahavita an'izany tsy misy anefa zany satria nahoana tsy manana fahefa-mividy malagasy hividy yaourta roa isan'andro akory noho izany a ny tanjon'ny FMI dia ny ampiakatra ny fahefa-mividy malagasy dia ampihena ny fahantrana atsasany ao anatin'ny 420 ora monja. De raha miainao eto Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson dia za ve tsy mifanakaikaiky amin'ny fampanantenana ataon'ny mpanao politika amin'izao fotoana izao. Fantatsika zao fa ho avy ny fotoanany propagandy mitovitovy amin'izany fomba fiteninao zany ihany no ataon'ny mpanao politika ka tsy ho nofinofy ve zany azo tanterahana. Mila avahana ny atao hoe fampanantenana pokaty fanaon'ny mpanao politika. Reny nataon'ny Ngara Valomanana tamin'ny andron'izy filoham-pirenena reny zao natao hoe fampanantenana pokaty hoe azo 4 daholo ny gasy tsirairay. Niteny an'izany izy fa tsy niteny izy hoe ahoana ny fomba anaovany an'izay. Lasa fampanantenana pokaty tsy vitany, tsy tanterany. Fampanantenana pokaty hafa nataon'ny filoha ankehitriny. Rehefa zany tonga eo izy tsy misy tsony maître Fram fa fonctionnaire daholo reo. Fa tsy niteny izy ahoana ny anaovana an'izay. Niteny kio izy tsy misy tsony délestage. Fa tsy niteny izy velively hoe ahoana ny anaovany azy. De lasa fampanantenana reny natao hoe fampanantenana pokaty. Ny an'ny FMI malagasy kosa ny anay fepetra no atolotray. Fepetra voalohany foanana midy. Ampiarina ny tabola tsy miovaova na ny système taux de change fixe. De akariny indray mandeha 100 ny aloha ny vola malagasy fa efa maty loatra ny malagasy. Amin'ny mahafepetra azy ny fiatraikan'ireo fepetra ao ny hitondra an'le hoe iena atsasany ao anatin'ny 420 ora ny vidiny entana. Amin'ny mahafepetra azy niza mampiatra an'ireo fepetra ao de ho tonga amin'izay hoe ao anatin'ny 420 ora mihena atsasany fahantrana. Eny fanany filoha ankehitriny mpitondra ankehitriny ara mivafo mampiantra an'ireo fepetra ao dia ho hitatsika eto ny hoe ao anatin'ny 420 ora mihena atsasany vidiny entana eny an-tsena. Mihena hoe ianao 420 ora ny mihena atsasany ao anatin'ny 420 ora amin'ny fahantrana. De ahoana possible ve zany? Averiko indray hoe possible ve zany teninao zany? Ohatra hoe mpivarotra efa manana stock ao amin'ny magasin de stockage-ny ao dia anaiky ve izy ivarotra ny entany amin'ny atsasabitiny be izao mihitsy? Io fanazavana io de tsotra. Fa tsy maintsy misaina apetraka amin'ny euro ny fomba fitondrana azy. Aka ohatra mba hamora ny fanazavana esorintsika ny resaka tombom-barotra lay mivarotra, esorintsika ny aba lain'ny fanjakana. Fa apetrakitsika zany ohatra hoe ny 1 euro 230 ka raha entana vidina 1 euro dia amidy 1 euro eto toerana na 230. Raha misy entana zany tonga androany 1 euro mividy ny vidianana tany ivelany. Ny tabola 230 amiditsika zany izy 230. Rapitso ampiarina ty fepetra lazaina ity. Akarina 100 ny vola malagasy. Am'izay fotoan'izay zany ny 1 euro tsy 230 tsony fa lasa 900. Midika zany zay fa raha misy entana vaovao tonga ny vidina 1 euro dia lasa 900 ny vidiny. Ahoana izy ianao ny stock izay mividina maly ka maly ny tabola tsy inona mbola 230 de ahoana reo stock reo. De hoy za hoe ny valiny zay nge tsotra be. Nizy afaka mahita azy. Na ny stock ara satria ny tenerana na ny zavatra petraka de hoe raha vidina 1 euro esorina resaka tombobarotra, esorina ny aba lain'ny fanjakana. Raha vidina 1 euro amidy 1 euro de hoy za na stock koa ara amidy io 1 euro. Fa satria ny 1 euro efa lasa 900 de amidy io 900. Fa raha ohatra ianao miziriziry tsy hivarotra 900 fa hivarotra 230 de tony mangalatra anao fa amidinao 2 euro zany le zavatra vidinao 1 euro de tony mangalatra anao tsy azo ekena. Zay ny valin'izay fanontaniana zay. Midina hoe hoy ny FMI malagasy ny vidin'entana rehefa miakatra ny ariary. Nefa sika mandinika amin'izao fotoana izao ny hoe ny euro anie
efa niakatra 17 000 francs ary nisy koa fotoana nidina 15 000 francs ny euro, izany hoe efa nidina 3 isanjato zany, kanefa kosa raha mijery sika ny vidin'entana to tsy nisy vidinany a. Ahoana fanazavanao an'izay? Mora fanazavana an'izay. Araky ny teninao nisy fotoana 17 000 ny euro de nidina 15 000. Ny ena 3 isanjato tokony nidina 3 isanjato zany ny vidin'entana araky ny fanazavako teo. Tsy nidina nefa ny vidin'entana satria nahoana? Satria mbola ao ny midy na ny flottement. Anome ohatra esorina foana hoa le resaka tombarotra sy abalain'ny fanjakana. Tamy 17 000 ny euro, nanafaretana ianao 1 euro, miditra 17 000, amidinao 17 000. De nisy fotoana le izy nidina 15 000. Tonga zany le izy 1 euro ihany. Ny 1 euro efa 15 000, le mpivarotra nefany mbola mivarotra azy 17 000. De hoy zao hoe rariny izy raha manao an'izay. Ary na izara tsy angataka aminy hoe satria 1 euro ny miditra iny efa 15 000 ny sandam-bola de tokony hivarotra 15 000 izy. Na zara tsy teny aminy satria nahoana? Izy nidina 15 000 iny nge fantatra fa na oela na oaingana iverina hiakatra. Ny profony zany, tsika isanao miresako zao 16 000 ny 1 euro. Ka mba eritrereto zany raha mpivarotra nividy tamin'ny 1 euro, tamy 15 000 de nivarotra izy 15 000. An'olo ny entana izy androany efa 16 000 ny 1 euro. Matiantoka izy satria le 15 000 tsy mahazo le entana tsony, satria 16 000 vao mahazo an'le entana. Ny dikan'izay tsotra fotsiny raha mbola ao ny midy, raha mbola ao ny flottement, tsy azo atao ifepetra io. Zay mahatonga anay ifepetra voalohany iangana, tsy maintsy aingana dia foanana aloha ny flottement na ny midy. Hoy ianao hoe hofoanana ny midy, hofoanana ny flottement, zany ve tsy teraka hoe miolon'olona sika ao anatin'izany rehetrarehetra zany? Raha foanana midy be de be tokoa ny olona miteny hoe tsy olon'olona ve tsika. Hovaliko io amin'ny lafiny efatra. Ny lafiny voalohany de eo amin'ny fifanakalozana aram-barotra. Eo amin'ny fifanakalozana aram-barotra tsy misy fiovana na kely varavety aza. Inona mahatonga an'izay? Na misy ny midy na tsy misy ny midy. Raha hivarotra entana any ivelany tsika, ohatra hoe misy olona na andeha hivarotra anondrana la vanille any ivelany. Misy vidiny io any amin'ny tsena be iraisam-pirenena. Raha ohatra ny vidiny io zao ohatra hoe 30 $ ny ray kilao, mandeha any amin'ny tsena be iraisam-pirenena le olona de miteny hoe za manana la vanille ray kilao amidiko 30 $. Moa ve le olona hividiny la vanille io mbola teny andraso aloha fa avaisanao ary firy aloha ny sandany arary fa raha zany tsy vidiko ny entanao. Tsy misy zany tompoko. Fa rehefa ozy ny tsena be iraisam-pirenena hoe 30 $ ny kilao amin'ny vanille ka amidinao amin'iny izy, tonga de vidin'le olona io. Torako zanky io raha hividy solotany any ivelany tsika. Ataotsika hoe 60 $ ny baril ray. Raha manana 60 $ tsika hividy an'le baril, moa ve le mpivarotra ny io solotany io mbola antany anao hoe andraso aloha fa avaiza ianao. Firy aloha ny sandany ariary fa raha zany tsy meko entany ianao. Tsy misy izany. Zany hoe tsy misy akony any ivelany ny fitondratsika ny ariary. Zay ny fehiny. Lafiny faharoa. Lafiny faharoa de be mihitsy ny hevitravina manodidina an'ity resaka midy ity sy ny lalàna apetraky ny midy. Ary ny FMI, tsy ny FMI malagasy fa ny Fonds monétaire national mihitsy, Fonds monétaire international mihitsy ary no miteny an'izy io. Lazaina fa tsy maintsy manaraka ny lalan'ny tolotra sy tinady ny volatsika, devise. De hoy za hoe andraso kely za tsy manaiky an'izany. Ny entana nge misy an'izany lalàna ny tolotra sy tinady zany. Ty resaka volo ty. Io volo io tsy novidina tany ivelany. Raha novidina io mbola mety hafa ihany. Fa nazahoana antsika devise io dia nivarotra entana tany ivelany. Ray zay. Faharoa, lazaina fa tsy azo ivalozana io lalàna ny tolotra sy tinady io. De hoy za hoe nahoana antsika no manaiky an'izany na miteny an'izany? Raha tena tsy azo ivalozana io maninona ny Amerikanina tsy mampiaritra an'io amin'ny fifanakalozana aram-barotra miaraka amin'ny Chine. Latsaka de latsaka ny entana aondran'ny Amerikanina any Chine. Ary be de be tsy tokony tsoforoana ny entana afarany avy any Chine. Balance de paiement ny Amerikanina ny mizanany Amerikanina amin'io zany mitongilana ny amin'ny tsy ampy be de be.
raha io nge zany no rahana tokony efa niena sandany tany mihoatra ny 5,000 zay ny vola amerikanina fa tsy nampienan'io izy na 200 ary satria fantany fa mampahantra eto amitsika nefa io efa mamono olona de hoy za hoe raha ohatra ny amerikanina afaka tsy mampiatra an'io iza ny tokony enerantsika ampiatra an'io afaka tsy mampiatra an'io tsika ilalana ny tolotra sitinady io fahatelo rehefa fantatrao mialoha fa ny balance de paiement anao na ny mizana fidiram-bola vahiny mihoatra ny vola mivoaka dia fantatrao fa mitongilana ny amy tsy ampy foana fanjakana toy inona ny tokony anaiky hoe ampiarina ny lalàna ny tolotra sitinady fantatrao fa tsy ampy efa resy ianao amboalohany de ahoana ianao mbola ampiatra an'io lalàna ny tolotra sitinady mivokany ange tsotra ny ena 5,000 ny volatsika mahatonga ny 2,7 malagasy miaina amin'ny latsaky ny $2 ary faefatra farany tsy fantatry ny malagasy a ireto zavatra 5 ho tany saiko eto reto rehefa azo ange io vola vahiny fanampiana avy any velany io dia omena ny midy na ny banky vahiny eto amitsika ino reo banky vahiny reo ny BOA BMOI ny BNI azondrareo io vola vahiny io inona no ataony atakalony ariary ny ariary inge volatsika ary raha tsy ampy ny eny ampelantanany mamorona vola izy izay le atao hoe manao création monétaire izy ino nomeny amin'ny fanjakana ary famoronam-bola io moa de efa vita ny atao hoe jeu d'écriture na resaka soratra any amy compte fotsiny de vita omeny ny ariary ny fanjakana andoavana ny karama amin'ny fonctionnaire fa raha ohatra zao io resaka $47 millions io lazaina hoe andrasatsika io zay no lalany omena ny midy io omeny vola gasy tsika eo ihany de mivoaka iny ove zany misy mahafantatra ny malagasy momba an'zany ireo banky vahiny reo tsy manana an'le vola akory zany hoe tsika zany a maka volany aminy vola vao fironina nefa tsika no tompotrosa tsika ny amerina an'le $47 millions rehefa avy eo zay a no tsy azo ekena mitodika amin'ny tantsapam-boly a hoy ianao hoe akarina raha akarina 100 zany ny ariary ireo tantsara ireo ve tsy ho maty antoka raha ohatra hoe hivarotra ny variny izy a na hivarotra ny mangazony izy amin'ny antsasabidy be zao ya marina ny fanotaninao ny ena antsasany tsinona ny vidiny entana fa ny tsy azo adino tsy ny lela vola ntsony no jerena fa ny fahefa mividiny lay vola miena antsasany ny vidim-bary fa tokony jereny tantsako fa miena antsasany ny vidim-piainana rehetrarehetra ao anatin'izay 420 zay miena antsasany vidina lasantsy miena antsasany vidina fanafody sy ny sisa izany hoe raha ampiarina io zany eo no eo tsy mihetsika ny fahefa mividiny ny tantsaha fa kosa satria miakatra ny fahefa mividiny malagasy 100 isan-jatony dia isokatra ny lalam-baritry ny tambanivohatra na ny tantsaha-pamokatra izay lalam-baritry zay no olana am'izao fotoana zao zany hoe alafo entana bebe koa izy vokatra bebe koa zay a ny ekarany fahefa mividiny ny tantsaha tsy adinoko fa ataotsika hoe ny ampahany be debe mihoatra ny 7 ny tantsaha-pamokatra tsy mahavita tena ao anatin'ny taona fa misy fotoana izy am'le lazaintsika hoe période de soudure mpividy vary ko de ho faly izy hividy vary amin'ny antsasabidiny niakatra ho za hoe niakatra tao ny fahefa mividiny satria niakatra ny fahefa mividiny malagasy hividy vary dia afaka hividy izy zezibaza na engrais izay hidina antsasany ko ny vidiny izy ireo de rehefa mampiasa zezibaza izy de hitombo zay mivokatra de hitombo koa ny fahefa mividiny ny tena marina ny tambanivohatra no voalohany azo tombontsoa raha atao io fepetra io de mitodika amin'ny mpanondrana lavanila mpanondrana kafe tsy atsiaro matiantoka ve izy a raha iena atsasany a ny vola miditra marina toy ny efa voalaza teo
miena tsasany vola miditra hita ny lela vola fa ozy hoe am'izay fotoan'zay tsy lela vola tsony nyjerena fa fahavidy ary mitovy am'le valy teniko nataoko teo hoe satria miena tsasany ny vidiny entana rehetra iny atsena na mividim-piainana tsy maty antoka velively ny mpanondrana kafe sy na vanila zany hoe tsy maty izy tsy nahazo fa kosa misy lafiny ray azahoany tompontsoa ireo mpivarotra kafe sy na vanila reo ny vidiny reny eo am tsena be iraisam-pirenena mitovy foana raha mandray statistika anao anatin'ny 10 taona mitovy foana zany hoe raha ohatra $30 tsy fantako aloha mamarina fa ohatra alaiko ohatrao fotsiny $30 ny kilona la vanila iny foana iny mandritry ny taona maro tsy ndraray miakatra kely vetivety fa miverina amin'ny laoniny any fa tsy ho tonga any mihitsy izy any am $100 na $200 $300 dijanina any de iakatra tsakjanona midiky zany fa tokony ho fantatr'ireo mpanondrana ny velany reo fa toy ny malagasy rehetra izy maty antoka izy am fahefa-mividiny raha maka mpanondranatsika ohatra nanondrana entana €1 folo taona lasa io €1 folo taona lasa io nge fa mitovy am'izao fotoana zao hoe 3,000 na 203,000 folo taona lasa io efa 200 sy 3,000 tsika miteny zao manodidina 3,000 sy 203,000 ihany io €1 io raisitsika mpanondrana entana tam'zany folo taona lasa nanondrana entana izy nahazo €1 nahazo 3,000 tam'zany androany izy manondrana le entana €1 ihany ny vidiny iny fa tsy niakatra firy 3,000 any nazo ny androany ary mba anotaniako sara ireo mpanondrana reo hoe inona ny entana azonao am'le 3,000 androany raha miohatra amin'ny zavatra azonao tamin'ny €1 folo taona lasa maty atoka toy ny malagasy rehetrarehetra izy satria ny vidiny entana manao savoan-danitra ny vola miditra aminy tovitovy eo ihany dikan'izany raha ampiariny ty fetipetry ty marina fa raha ohatra hoe 203,000 ny euro androany midina 100,000 fa ny fahefa-mividiny le 100,000 mitovy am'le 203,000 ihany tsy maty antoka izy de io fahefa-mividiny io tsy miova tsony io na afaka 5 taona ary na afaka 10 taona satria tsy miovaova tsony ny tabola malagasy de mahazo tompontsoko zany na ny mpanondrana la vanila ary malaza moa Madagasikara amin'ny fizahantany dia miaino izany fanazavana samihafa zany zany ve tsy tarika ny mampiena ny mpizahatany tonga eto amintsika mampiena ny devizy ihany koa satria dia ena atsasany zany ny takalom-bola ho azony alaitsika foana le ohatra mitovy hoe esorina resaka tombatra esorina resaka abalain'ny fanjakana de raisitsika hoe misy entana viditsika €1 de amiditsika androany 200 sy 3,000 ohatra tonga le vahiny manakalo vola izy raha manakalo €1 izy 100 sy 3,000 tonga eto Madagasikara izy mividiny le entana €1 100 sy 3,000 raha pitso ampiariny ty fepetry ty ny €1 tsy zay 200 sy 3,000 zay tsony fa lasa 100 sy 1,000 tonga zany le mpivahiny manakalo vola izy €1 100 sy 1,000 sisany ho azony kanefany rehefa miditra eto Madagasikara izy hividy le entana €1 le entana €1 efa midy 100 sy 1,000 koa tsy maty izy zany tsy maty izy tsy nahazo tsy izay tsy io fepetry io mihitsy no nakana na ampidina ny isan'ny mpizahatany vahiny eto amintsika mahatonga an'ireo tsy tonga na mampiena ny isan'ireo dia ny tsisin'ny sécurité na tsisin'ny fandriam-pahalemana ohatran'ireny le tantara nisy tany nosy be reny misy mamono le vazaha vao mainao an'izay izy de efa miena ny isan'ny vazaha mity reto fa io ny tenegniko hoe rehefa tsy naona tsony ny malagasy rehefa afaka miasa izy afaka mitsabo teny izy miverina ho azy tsy isy tsony io resaka fandriam-pahalemana tsy misy eto io de ho avy maro be ny mpivahiny ny mpizahatany vahiny mifamatotra am'izay fanontaniko teo aloha teo ihany de ny hoe hitombo zany fa efa nibidy ny malagasy de rehefa mitombo ny fa efa mividiny malagasy dia hitombo arak'izay ihany koa ny fanafarana entana de ny fanontaniko ny hoe zary siky zany no hita devizy marina le fizohikevitra amin'ny akapobeany mipetraka amin'ny fanontaniana rehefa maly azy indray nefany
tsy maintsy miverina eto Madagasikara tsika mijery hoe inona ny zava-misy eto Madagasikara. Vao nolazaina teo 2.50 isan-jaton'ny malagasy miaina amin'ny $10 latsaka. Raha apetraka zany ty fepetra ty de raha pitsika iteny hoe 2.50 isan-jaton'ny malagasy miaina amin'ny $4 latsaka. Tsika rehefa miteny hoe miaina amin'ny $10 latsaka, tsy izy rehetra nge mandray $10 io e. Misy mandray $10, misy mandray $1.50, misy mandray $1.50, misy mandray $1, misy mandray atsasaky ny $, ary misy miaina amin'ny tsy misy reny mpitsindroka zordure reny. Dikan'izany mbola tsy ampy ange io zato isan-jatony io e. Vo itentsika hoe hiakatra $4 ny miditra amin'ny 2.50 isan-jaton'ny malagasy miakatra €2 zany, $2 zany. Inona ny zavatra farandreo am'zany? Tsy misy. Satria ny zavatra vola miakatra kely iny lasa sakafo iny. Kely iny a raha raisina amin'ny fianakaviana tsirairay. Fa raha ataotsika hoe kapokam-bary ray fotsiny iny, na ataotsika hoe vary ray kilao amin'ny fianakaviana gasy tsirairay. Satria 20 tapitrisa na 20 tapitrisa eo natao hoe 2.50 isan-jaton'ny malagasy, dia mila 20 tapitrisa kilao isan'andro tsika vary tokony vokarin'ny tambanivohitra amaly an'iny fiakarana kely ny fahefa-mividin'ny fianakaviana tsirairay iny. Tsy hitarika iny zany fanafaranetana be debe. Za tsy miteny hoe tsy akatra ny fanafaranetana, fa hoe tsy maka izy io satria mantra amin'ny malagasy. Ary reo fianakaviana hoe miaina amin'ny latsaky ny $10 lasa miaina latsaky ny $4, tsy afaka mbola namboatra ny tranony akory izy. Tsy afaka mbola manao ninina izy, mbola tsy afaka mitsapo tena akory ary izy. Fa vao manomboka miaina kely fotsiny. Zany ataoko hoe tsy ampy io, fa mbola misy paikady maro be tokony atao aorinan'io. Hofoanana ny mida dia ampiakarina ny sandrany ariary. De hatreo ve? Vita am'izay ve? Ny zay ve ny vahaolana sa misy tohany, misy programa hafa zany a entin'ny FMI malagasy? Tsy vita an'izay io. Fa reo fepetra telo nolazaiko hatramin'izay zay reo a foanana midy apetraka ny taha-vola tsy miovaova na ny système de taux de change fixe. Akarina indray mandeha 100 isan-jatony ny vola malagasy, reo fepetra lakle reo. Raha tsy atao reo a tsisy zavatra hafa azo atao. Fa rehefa atao reo a be de be ny zavatra atao. Anome ohatra amin'ny programan'ny FMI malagasy. Anisan'ny voalohany am'zany a atao lahara-pahamehana dia ny fanabeazam-pirenena. 20 tapitrisa ankehitriny. Fantatra 10 tapitrisa ny olona misoratra any amin'ny lisam-pifidianana. Rehefa atao nkajy 20 ananana 10, 12 tapitrisa zany ankizy latsaka 12 taona tokony hianatra. 12 tapitrisa. Firy am'ireo ankizy ireo no mianatra. Nolazay ny ministry ny fanabeazana fa 9 tapitrisa no mianatra. Tsika tsy ady hevitra am'le isa meny. Raha isika 9 tapitrisa mianatra, dikan'izany 9 tapitrisa tsy mianatra. Reo 9 tapitrisa mianatra reo, firy ny mpampianatra. Hitatsika fa nisy 7 alina ny maître fram ary nisy 3 alina ny fonctionnaire. Totalin'izay ray hetsy ny mpampianatra, 9 tapitrisa ny ankizy mianatra. Ataony kajy am'izay 9 tapitrisa zaraina ray hetsy, misy ankizy 90 isaky ny klasy ray. Ny FMI malagasy de miteny hoe tsy lasy zany, zarizary ny fampianarana raha 90 ny ampianarana tsy araky ny mpampianatra ray. Amin'ny FMI malagasy tokony 30 raha farafabetsaka ny ao klasy ray. Dikan'izany raha ny FMI malagasy ny ao fitondrana, eo no eo anatin'ny 420 ora zaraina roa ny klasy rehetrarehetra misy eto Madagasikara, ao anatin'ny 420 ora misokatra amin'ny poste budgétaire ho ana mpampianatra ray hetsy. Ahitan'izany tsika. Tsy ahitan'izany tsika eo no eo. Kanefa ny mbola nolazaina teo fa am'le 12 tapitrisa latsaka 12 taona, vo 9 tapitrisa fotsiny mianatra, 9 tapitrisa tsy mianatra. Ampianariny reo. Mbola mila koa mpampianatra 2 hetsy ampianatra amindreo. Ho ampitsika, tsy ampitsika naody daholo ara malagasy any ivelany rehetrarehetra. Sarotra be ny ahita mpampianatra 3 hetsy eo no eo. Fa tsy vita an'izay. Rehefa ampianatra andreo ankizy reo tsika. Voalohany aloha, tsika miteny zao araky ny teneniko teo hoe tsy misy trano tsy simba eto Madagasikara.
rehefa mandeha tsika mijery an'ireny le atao hoe école reny de tonga tsaintsika hoe école vety sa trano irodana dikan'izany mila fanamboarana daholo ny école efa misy am'izao fotoana zao raha ataontsika hoe misy any amin'ny 3 arivo na 10 arivo any ny école misy am'izao fotoana zao ho amboaritsika ireo ahita maçon anao andreo tsy ampy ny maçon anao tsy ampy ny électricien tsy ampy ny plombier zay efa nolazaiko hoe taninandro fotsiny izy nefa zao satria tsika tsy misy fahefa-mividy kanefa ntsika mbola miteny hoe raha ataontsika 3 arivo ny école misy am'izao fotoana zao mila avo efatra eny nintsika satria ny enina tapitrisa mianatra am'izao fotoana zao enina tapitrisa mbola mila ampianarina ny klasy ny efa misy am'izao fotoana zao zaraina roa mila ny amin'ny 12 000 école zany tsika anamboatra an'izay tsika ho ampy maçon ahita maçon anao tsy ahita ianao tsika ndray sahirana hiteny hoe aiza ny ahita maçon fa mila ampianarina aingany reto akizy reto tsy mila miandry eny bonana zay nataoko hoe ny zavatra be de be ny zavatra tokony izy de itsika no teny ao anatin'ny fotoana fohy anatin'ny 3 volana aisitsika nahita olona fa tsy am'izao fotoana zao hoe akizy mivoaka nahita diplôma tsy mahita asa raha sendra mahita asa ary any am' zone franche raha zone franche fotsiny ny asa azotsika omenany ankizy foano akatso foano ny institut privé rehetra fa tsy ilaina tsy mila an'ireny tsy mila licence tsy mila maîtrise tsy mila doctorat mandeha miasa any am' zone franche zay zany a ny amin'iny resaky iny fa mbola misy anatin'ny programme ny FMI malagasy dia ny ty zavatra anankiray ty fantatra zao a fa eo amin'ny 900 isan-jaton'ny malagasy tsy mahay mamaky teny sady tsy mahay manoratra natao hoe analfabety boriborintsika atsasany io a atsasan'ny malagasy zany hoe 12 tapitrisa zany a tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny efa hitantsika teo fa anatin'io a le 9 tapitrisa akizy tsy mianatra rehefa atao nikajy 12 tapitrisa analana ny 9 tapitrisa akizy 5 tapitrisa zany olony dehibe tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny ary ngamba tsy miasa de hiteny aho hoe mila ampianarina manoratra sy mamaky teny aloha reo olo reo 5 tapitrisa mila mpanofantsika ampianatra azy mamaky teny sy manoratra ahita an'izay tsika ahita ianao mpanofana ho an'olona 5 tapitrisa eo ny eo tsy ahita ianao kanefa ndreo olo reo tsy vitany hoe ampianarina mamaky teny sy mahay manoratra aloha fa mila ampianarina asa de mbola mila mpanofana mpampianatra asa ako ho an'olona 5 tapitrisa de mbola hitenikeo tsika hoe aiza no ahitantsika an'izay tsy maintsy mandeha am'izay lalan'izay tsika ainga be zay ho an'ny toe-karena satria rehefa manokatra poste budgétaire ianao misy mpampianatra ao rehefa anao trano be de be ianao na ny secteur privé raha ho avy eo koa anamboatra trano fa tsy ho ampy izy aloha fa iroborobo aloha ny asa de zay a mahatonga an'ireo santionany fotsiny reo amy zavatra azo atao sy tokony atao fa tsy ireo daholy fa mbola zavatra be de be fa tsy ho voaresaka eto azo lazaina fa mafonja ny programa nareo avy ao amin'ny FMI malagasy fa mampieritreritra dia ny hoe vola viaiza moa zany no ahafahana manatanteraka an'ireny programa mafonja tsara rafitra ataonareo reny ya marina ny tenao satria tsy maintsy miverina amin'ny resaka vola foana rehefa hoe anao programme hiteny ianao hoe aizitsika nahita vola anokafana poste budgétaire ho anampampianatra ray anelalelan'ny ray hetsy sy 3 hetsy aiza nahita vola anaovana trano ny vahaolana dia tsotra dia ny famoronam-bolana ny atao hoe création monétaire zay no anaovana an'ireo programme an'asa fototrasa ataon'ny FMI malagasy ireo satria nahoana tsy misy afa-tsy vola malagasy no mandeha eto Madagasikara tompoko tsy misy dollar mandeha eto tsy misy euro mandeha eto ny ariary any no mandeha eto ny ariary tsika tompony afaka manao création monétaire tsika na famoronam-bola malagasy anaovana andreo fototrasa reo hanao création monétaire isika zany de zany ve tsy hanao tahaka any Zimbabwe isika tany Zimbabwe de hita mihitsy hoe nitondra borety ny olona nandeha tsena ny tsika indray zany eto Madagasikara dia ho avy sika amin'ny gony sy ny sobika etsena raha ataon'ilay création monétaire marina zay
fanontaninao zay satria nanao an'io création monétaire io ny Zimbabwe dia nefara tamin'ny trany amin'ny roapolo tapitrisa ny volany zareo no vidina mofo ray anga izy zay marina ny Zimbabwe nanao an'le création monétaire na famoronam-bola ovaolana fa nisy fahotana mafaty nataony tsy ny foanany aloha ny midy tany aminy na ny marché financier inona zavatra tranga tany Zimbabwe nanao famoronam-bola izy na création monétaire de ozy le midy tany aminy hoe tsy mety aminay io dia naena ny zato isan-jato ny vola Zimbabweana maty le création monétaire voatery nanao création monétaire fanondrony hicontrena ny anoerana ny fiainan'ny santam-bola ny gouvernement ny valiny nitovy any de nefara tamin'ireny hoe roapolo tapitrisa tamin'ny dollara Zimbabweana angamby zany ny bagety ray na ohatry zany nandeha tamin'ny dorobo kitapo be ny olona mandeha miantsena ny FMI malagasy miteny fa tsy hanao an'izay fahotana mafady zay mahatonga anay miteny foanana aloha midy apetraka ny tabola tsy miovaova akarina zato isan-jato ny vola malagasy vity reo fepetr'reo anao famoronam-bola isika izy ny ampidina santam-bola atsika tsy aotsony ny midy tsy misy am'izay fotoan'izay ny fanjakana ihany amin'ny dito-panjakana no afaka mampiakatra na mampidina vola malagasy raha ny FMI malagasy ve ny teo voandroany izy nampiakatra ny vola malagasy zato isan-jatony de raha piditra izy manao création monétaire de ampidininy ve io tsia dikan'izay mandeha le vaolana création monétaire famoronam-bola fa tsy maintsy foanana aloha ny midy raha vao tsy foanana midy tsisy zavatra azo atao eto fa mifala ohatran'izay lazaina hoe tany Zimbabwe zay eo am'izay sehatry ny hoe famoronana vola izay création monétaire zay ihany rahantsika mahafantatra hoe ny fanaovana création monétaire ne de izao mila antoka volamena de nefa rahantsika mahafantatra hoe eo amin'nivon'ny banky fohy be malagasy eny olana ihany zay zavatra zay de inona ary no hataonareo eo anivon'ny FMI malagasy ya io resaka antoka volamena io a miverimberina foana io ary na olo tsotra ary a tonga mametraka n'io fanontaniana io ny tsy fantatry ny olona nefany normal zay satria mipaheteo-karena raha mbola mitatatatany io midradradradrany io de tsy misy ange zany antoka zany amy vola ho azavaiko tantara izy io nisy fa tamin'ny vola dollara vita ny ady lehibe faharoa ny vory ny firenena nandresy tam'izany fotoana zany de hoe mila vola anarenana an'izao tontolo zao satria potika ny Europa azadino ny Allemagne mila nanaovana an'le natao hoe plan Marshall mihitsy ary ny Japon totonana bombe atomique roa Nagasaki sy Hiroshima mila vola iombonina antsika ozy ny tany mpandresy dia nitodika tany amin'ny dollara daholo ny olona hoe ny Amerika ihany no tsy rano bombardement dollara raha atao vola iraisam-pirenena nanaiky daholo ny firenena rehetra tam'izay fa kosa nangataka antoka izy hoe asio antoka ny dollara satria raha ohatra tsisy antoka ny dollara manatota vola fotsiny zareo na manao planche à billets dia vidiny zao tontolo zao zay na tonga n'le antoka trangany izy tam'izany zany ny izaniza nanana dollara afaka mandeha amin'ny banky de manakala azo volamena de mahazo fafapo trangany izy tamin'ny enina amby enimpolo sy sivinjato sy arivo ny général de Gaulle no président frantsay tam'izany nisy ny antoka volamena inona nataony nalainy ny réserve dollara rehetrarehetra tao amin'ny banky fohibe frantsay nampidiriny sambo nalefa ny tany Amerika tany États-Unis de ozy izy hoe atakalozy volamena atakalozy ny antoka dia nanakalo ny Amerikanina satria raha tsy afaka nanakalo izy tam'izay fotoana zay a dia nienjera ny sandan'ny dollara mihoatra amin'ny volamena nahitan'izay ny Amerikanina tsy maintsy nanao fa nieritreritra zareo aveo hoe ary raha manao toy izao daholo ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao tsy ho vitantsika manakalo an'ireo volamena dia nanapa-kevitry tamin'ny raiky amby fitopolo sy sivinjato sy arivo hoe tsy misy antoka dollara tsony tsy misy antoka volamena tsony ny dollara lesina telo no azontsika raisina am'izay fanazavana rehetra zay voalohany ny fanomezana antoka tsy mandeha ila fa misy takalony
nanome antoka ny amerikanina ny vola dollara satria nitakalon'izay nanaiky ampiasany dollara ny firenena rehetra hafa. Lesona faharoa tsy vitany vava fotsiny zany hoe mame antoka zany raha nanome antoka volamena ny dollara ny amerikanina dia navita nanakalo azy am'le antoka nomeny vitan'zareo zany nanakalo ny dollara am'y volamena. Lesona fahatelo safidy ny fanomezana antoka satria tonga ny raiky amby fitopolo sivizato sy arivo ny tenin'ny amerikanina hoe tsy mame antoka tsony zay dikan'izay zay ta handray ny dollara mandray zay tsy te handray tsy mandray fa raha mandray ianao fantatrao fa tsy misy antoka iny de hoy aho hoe ny amerikanina raha tsy mahavita miantoka ny dollara itsika ve ny dradradradra sy irediredy eto hoe tsy maintsy misy antoka ny vola gasy zay vao afaka mamorony tsika na manao création monétaire apetrako ny fanontaniana fa io rediredy io a tsy tokony hisy resaka tsony tsy misy tsony vola tsika amy teny zao misy antoka zany na volamena zany na inona na inona tsy misy intsony de tokony hijanona zany a io resaka vola resaka antoka io tokony tsy resaka tsony io fandaotsika hiasa amorona asa anala fantrana fa rehefa afaka midy tsy mila miaro ny ariary tsony ny fanjakana fa ny vahoaka malagasy am'izay no arovana amin'ny tsy finanankanina tsy mila arovana tsony ny ariary fa ny vahoaka malagasy no mila arovana amin'ny tsy fahafahana mitsapotena tsy mila arovana tsony ny ariary fa ny vahoaka malagasy am'izay no arovana amin'ny fahafatesana tompoko. Am'izao fotoana zao dia betsaka ny milaza fa tsy afaka miala isika amin'ny bailleur de fonds, tsy afaka miala isika amin'ny vondrombe communauté internationale, vondrona iresa-pirenena zany, tsy afaka miala isika am'reo investisseurs étrangers reo de hanaiky an'izany ve isika, hanaiky an'izany ve ry zareo no tena marina kokoa hoe hanaiky manaiky atsika hiala ao am'zareo ve ry zareo, tsy ho tratry ny embargo ve isika anatin'izany. Ya fanontaniana reo a sy reo filazany reo a eny matetiky reo iza manaparitaka an'ireo ny mpanao politika ao anatin'izany ny mpitondra fampatahorana fotsiny reo raha tsy nakasitraka ny tetezamita ny fianakaviam-be-pirenena tsy nila mpisolo vava izy a zareo no tonga teto no teny hoe tsy makasitraka an'io zahay dikan'izay raha misy maheno hoe tsy afa mialitsika am' zareo reo valio tsotra fotsiny hoe tsy mila mpisolo vava reo fa manana azon-damosina aloha izy niteny hoe tsy tiany ny fianan'ny fahantrana ao anatin'ny 4 reto Madagasikara fa sa manao fanamby aminao fa tsisy hiteny an'izany reo fianakaviam-pirenena na ny FMI na ny banque mondiale. Raha izay aloha faharoa tsy nankasitraka ny tetezamita ry zareo move nisy embargo teto ohatra voakaiky iny tsy afaka ny varotra lavanila sy kafe tany ivelany tsony ve tsika tompoko tsy mariny zany tsy nisy ny embargo tsy afaka mividy solotany tsony ve tsika tsy mariny zany mbola afaka mividy solotany tsika resaka daholo reo ny azo ny atao fotsiny dia tsy mamatsy vola tsony ny FMI Fonds monétaire international dia iny nandritry ny 5 taona iny tsy nahazo vola avy any amin'ny FMI tsony ny tetezamita de hoy za hoe kananinona maty ve tsika tsy nisy fehitraikany iny satria ina ny antony averiko indray tsy nisy fehitraikany tsy fanoezan'ny FMI vola satria le vola vao azo dia natokana hividianana vola malagasy atakalo midy azo le vola omena midy atakalo ny vola gasy dia inny no anomezana karama ny fonctionnaire zay natonga an'iny tsy nisy fehitraikany mihitsy tao anatin'izay 5 taona zay. Rehefa zay ny tenenina direto no tiako tsindrina mafy ny FMI malagasy ange tsy miteny hoe tsy mila andreo vola reo tsika raha misy reo fa ozy zay hoe raha ohatra manome vola ny FMI ka isitsika no tompona andraingitra manompoka ny dollara voalohany ka hatrany any dollara farany le fanampiana lazaina fanampiana zany hoe tsika manao mampiasa zay tiatsika anaovana an'iny de azo ekeny iny
fa raha natokana fotsiny iny hividianana vola gasy tsy manaiky an'iny zay fa ozy zay hoe raha midiridirina reo mpitondra maka an'io 47 millions de dollars io ka hividianana vola malagasy fotsiny de zao alay vo amin'ny anaranareo io a dia ianareo mamerina azy fa tsy mivahoaka malagasy no terenareo amerina azy miaraka amin'ny zanabola zay zany nyteneniko hoe raisy fotsiny ny trosany Madagasikara tamin'ny androny Filoha Didier Ratsiraka izy efa nisy 5 milliards de dollars tamin'ny androny Filoha Ravalomanana efa nilazany hoe nafakatra tany amin'ny 7 milliards de dollars am'izao fotoana zao aloha tsy fantatro tsy manana an'isa fa misy milliards de dollars ny trosatsika de hoy za hoe raha ireo trosa reo itsika no tompona andraikitra amin'ny fampiasana azy na azahoana générateur be de be zany ho an'ny jirama tsy osa toy izao ny jirama tsy voatery nanofa générateur hatram'izay ka hatram'izao tamin'ny frezy ary angamba tsisy nafantatra ny dikany natao hoe délestage ny malagasy na iray aza raha itsika ny tompona andraikitra tamin'ny fampiasana ny trosa tavovona eto amintsika io firy ny bulldozer azotsika vidiana nanaovana lalana firy ny tracteur azotsika vidiana nanaovana famokarana sy ny sisa tsy toko tsy foroana kanefa reo volo reo tavovona ny trosa jerevana tsisy zavatra vita satria nahoana lany fotsiny ny vidianana vola malagasy toy ny omenany midy fotsiny hoa io satria nahoana raisina le vola omenan'ireo banky vahiny eo amin'ny midy atakalo miariary tsy manana akory izy fa vao mamorona manao création monétaire izany ny zavatra mitranga ny tena loza nge de zao hoe ahitana ro azy kokoa hoe tonga de direct rehefa tsy tonga io 47 millions de dollars io inona no fanjakana mifindrambam-bola miemetra an'ireny na mamoaka an'ireny atao hoe BTA reny izy bon de trésor par adjudication tamin'ny voavoaka tsy vo namoaka tsy voaela izy zay a raha tadidiko ray tapitrisa ariary ny anankiray iza no mividy an'ireny reo banky vahiny eo midy reo no mividy azy no milaza fa mividy azy inona mitranga rehefa reo no mividy azy midika an'izay satria rehefa hividy azy izy tsy manam-bola izy fa voanao famoronam-bola na création monétaire midika an'izay ny fanjakana malagasy mihindrana amin'ny volany am'ireo banky tsy manana azy akory fa voamorona azy zay mahatonga anay vahaolana tsy mila reo mamorona vola fa tonga de mifanjakana malagasy tsy ekena itsika hindrana amin'ny volatsika na ny devise azotsika lany fotsiny hividianana vola any amin'ny banky tsy manana azy akory fa voamorona azy zay nataoko hoe ny vahaolana tsy misy afa-tsy zay voalohany lakile telo foanana midy apetraka ny tavola tsy miovaova dia akarina indreo mandeha zato raty ny vola malagasy dia rehefa aveo ny anaovana an'ireo l'ancienne économique na niainga ara-toekarena création monétaire fa tsy misy ny fiakarany vidim-piainana raha atao izany ary tsy mila antoka ny vola malagasy satria tsy misy vola misy antoka tsony eran'izao tontolo zao malaza ankehitriny ny resaka vérité des prix ahoana ny fahitanareo avy ao amin'ny FMI malagasy ny am'izay hoe fampiarana ny vérité des prix zay ny amin'ny valiteniko momba ny vérité des prix de tsotra la ny andro miresaka amin'io a zavatra tsy tokony hampiarina satria fantatra fa vomaika amon'ny malagasy za raha zany no miresaka am'ireo FMI Fonds monétaire international reo raha hoe izy ny lazaina fa mitaky ny vérité des prix de tsotra asaivo manao an'io ny américaine ny ataon'ny américaine nge zao de manampy ny tambanivoany izy manampy ny secteur aéronautique izy na misubventionné an'ireo tsy misy vérité des prix any secteur agoavana be reo ampiary koa asaivo mampiatra an'io koa ny any Europe koa io le PAC na politique agricole commune vola amina milliard no mena tambanivohatra anapina ny tambanivohatra tsy misy vérité des prix io secteur aéronautique ny divan'ny américaine sy ny européenne resaka subvention tsy misy vérité des prix ka manino ny tsika ty Madagasikara no terena tsy maintsy anao an'io afaky tsika anjara mpitondra miady tsy anaovana an'io vérité des prix io satria ny tany rehetra tsisy manao an'io ahoantsika no manaky terena za miteny hoe afaka miady tsika mandainga mpitondra miteny hoe tsy afaka tsy azo ivalozana io mandainga za de afaka miteny an'izany ny resaka privatisation za dia manohatra an'io tsy d'accord amin'io privatisation io na resaka concession averiko indray hoa fa raha mahazo an'ireny lazaina hoe io 47 millions de dollars io tsika
tokony otsika no tompona andraikitra amin'io tsy misy banky zany ege raha misy olotsotra mandeha any amin'ny banky ianao mindrana vola tsy misy olona de hoe ny banky mibaiko anao tsy maintsy anaovanao ataonao an'izao ny vola ianao no miteny hoe mila vola anaovako an'izao fa tsy mifanohatra am'izay akory ndikan'izay raha io 47 millions de dollars io fotsiny no azo na ireo trosa azotsika hatramin'izay oa tokony tsisy resak'olo ny privatisation ampy io anampiana ny jirama anampiana ny herimady fa maninona no tsy maintsy privatiseny reo orinasy reo tsy misy antony io na araky eo économique za miteny hoe io resa matonga io e tedavin-drareo alainy e misy vola be ao ambadika ao mahazo vola reo azahoany vola be fa raha ohatra secteur tsy mandeha reo tsisy ady ho ao izy fa ny ataon'ny mpitondra fotsiny de ampidinina atao ze ahosany reo orinasy reo de lazainy ny malagasy hoe tsy vitanay reo fa jareo fa osa le orinasy atsika tsy maintsy privatiseny zahay miteny hoe raha zainy ao tsy mila privatiseny zany reo mandainga mpitondra miteny an'zany hoe tsy maintsy atao zany privatisation sy vérité des prix zany vérité des prix averiko indray a tsy misy mampiatra an'io eran'izao tontolo zao tsy misy nahoany ianao no anaiky tsy anjara mpitondra manaikinaiky foana zay teneny ny FMI anjara mitondra no micontre azy de miteny hoe raha mono malagasy io adidinao no miteny hoe tsy andeha eto aminay io ary tsy ampiarina eto iny tompoko dia makatsitraka makatelona n'Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson-sika nitondra n'izay famelabelarana izay azonao fitinina fohy ve ao anatin'ny 5 segondra ny resaka zay nataonao teo ny resaka nataoko teo a de hoy za hoe misy vahaolana tsotra amin'ny lafiny rehetra tsotra satria mora tsy mila vola mora tao didim-panjakana de mahavita azy raha ohatra ny fitondrana ankehitriny manana vahaolana tsara noho io zay mialatsiny fa ny anay ndray andro vao vita ny anareo zany tokony tapakandro de vita anareo mialatsiny fa ny anay mianatsasamy fotsiny fahantrana ny anareo zany mihoatra an'izay fiainan'ny fahantrana fa raha manana anareo tsara noho ny anay de ampiary tompoko fa efa maty le malagasy fa raha ohatra kosa nareo tsy manana vahaolana tsara noho ny anay adidinareo farafaratsiny fanajanandreo malagasy reo fanajana ny fianianana nataon'ny flo teo anatrehan'ny Andriamanitra teo anatrehan'ny vahoaka fa hoe hijeriny tompotsy ny vahoaka izy farafaratsiny tokony mijerinareo hoe misy mame vahaolana toy izao andao jerena raha mety izany na tsy mety zay vonina ny anao débat national amin'io satria efa maty ny malagasy zay angamba ny afatra farany azoko atao dia makasitraka anao vahiny teto amin'ny fandarana dia zay ankoa tompolasy tompovavy no mamarana ny fandarantsika tamin'ity anio ity metraka ny velo mahafinaritra tompokilasy tompoko vavy amin'ny fotoana manaraka indray tompoko